mbola amin'ny fivaliana trano fahana miaraka amintsika indray a ao anatin'ny fotoana foy izay fampahiresantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra indrindra amin'izao faran'izao izay ahitantsika toejavatra sarotra andalovana tsy tokatoko ho azy ireny rehetrarehetra ireny fa rehefa dinihana lalina dia mariky ny fitiavan'Andriamanitra antsika mba tonga antsika ho tafaverina tanteraka aminy dia hivavakintsika Jehovah-Andriamanitra ray dia mbola misaotra ny mandrakariva izahay ny fitiavanao sy ny famindramponao lehibe ka mbola hitezanao hiresaka aminay misy vanim-potoana tokoa eritreretanay fa ohatrany tsy mamaly vavaka ianao ohatrany manalavitra anay ianao na inona zavatra angatanay manoloana ny ady mafy sy hatrehana fisondrotra ny vidim-piainana ny aretina izay tonga loza tsy tambisaina mitraika amin'ity zao tontolo izao ty manjono ny olona rehetra na mivavaka na tsy mivavaka dia alainana eritreritra izay ilaza misy marina ve ianao Andriamanitra sa tsy kanefa dia Andriamanitra fitiavana ianao satria ny tanjona kendrenao dia tsy ampiovina anay amin'ny zavatra ho levina ety amin'ity zao tontolo izao ty ary ny toe-javatra mitranga rehetra dia tena marika ny fitiavanao mba tonga fiverenana tanteraka aminao dia mio fifaliana indray izay mandritra ny fotoana fo izay andrenesanay ny teninao anaran'i Jesosy amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva somary sarotsarotra ny zavatra nambara tamintsika satria niresaka ny volana tisiretsika izay ao anatin'ny vanim-potoana an'izantsika amin'izao vanim-potoana izao araka ny fanisan'andro ara-baiboly dia ny volana fahafito ary raha fitinina vetivety ny zavatra mitranga ao anatin'izay volana fahafito izay dia vanim-potoana hidiran'ny mpisorona be ao amin'ny efitra masina indrindra mitaraina amin'ny feo tsy azo tonoana misolo tena ny zanak'Israely mba hangataka ny famindrampon'Andriamanitra tsy hitondra fandringana ho an'ny zanak'Israely ary araka ny didy izay napetrak'Andriamanitra dia hoe anaovana fanavotana ao anareo mba hahafahanareo amin'ny fahotanareo rehetra izay ny tenin'i Jehova kanefa tsy vitany hoe mpisorona be fotsiny manatanteraka n'izay fanompoam-pivavahana izay fa misy zavatra takiana koa ho amin'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany dia ny fampahoritena na raha tiky fifadekana izany hoe fitarainana amin'ny feo tsy azo tononana eo anatrehan'Andriamanitra mangataka amin'ny fiverenana any mangataka fifonana fandraisana fanapahan-kevitra hiala amin'ny ratsy mba tsy ho tratry ny loza kanefa tsy mitsahatra nefa izay fivavahana taony zanak'Israely izay mandritra ny vanim-potoana hitoerany mpisorona be ao amin'ny efitra masina indrindra tany amin'ny testamenta taloha dia isa-taona no nanatanterahana an'izany fanompoam-pivavahana ny andro fanavotan'izany mpisorona be olombelona no notendreny fa rehefa tonga Jesosy araka ny tenin'Andriamanitra izay niraisintsika tao amin'ny bokin'ny Hebreo dia tsy misy tsony mpisorona be olombelona etỳ an-tany tsy misy tsony izany mpisorona be hiditra ao amin'ny efitra masina indrindra izay etỳ an-tany na ny tempoly arange fa raha hoe tsy misy tsony tempoly araka ny eritreretin'ny olona amin'izao vanim-potoana izao fa filazan'ny soratra masina moa dia isika ny tempolin'Andriamanitra velona ary mbola zavatra sarotsarotra koa manazava an'izay ilay tempoly izay fa ireny fanompoam-pivavahana ny tanterahana tany amin'ny testamenta taloha ireny dia tokony ho hitantaratra ao anatin'ny olona tsiraray avy hatramin'ity andro fanavotanyity fa rehefa tonga Jesosy dia ndray mandeha fotsiny maty izy tety amin'ity zao tontolo izao ty nanatitra ny tena no fanatitra araka ny Hebreo 7:1-11 ka hatramin'ny 7:4 satria raha mahatadidy tsara tsika tany amin'ny Levitikosy dia hoe ampahoro ny tenanareo nareo
voalalana marak'izay anareo zany anao hoandro fanavotana anadiovana anareo ho afaka mifohotanareo rehetra fa fomba hafa no lazany Paoly apôstôly azy aty amin'ny Hébreux 9:6 andiny faraiky amby folo sy ny manaraka hoe fa Kristy kosa rehefa tonga ho mpisorona be ozy ny amin'ny zavatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao tanana, zany hoe tsy isan'izao zavatra ary zao ary tsy mba nitondra ny rano osila sy ny ranony zanak'omby izy fa ny rano tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay fa raha ny rano osila sy ny ranombola ary ny laven'ny batitr'omby vavy afafy amin'izay voaloto no manamasina hatraminy fanadiovana ny nofo maika fa ny rano Kristy zay nanatitra ny tenany tsy manatsino an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no hahadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hamonoanareo mba hanomponareo an'Andriamanitra velona. Zay tenenin'ny Paoly apôstôly zay hoe hahadio ny fieritreretanareo zay dia zay le fanadiovana ny olona ho afaka amin'ny fahotana satria ny otan'ny olona nge dia miainga vao amin'ny sainy dia nieritreriny no mibaiko azy mananatanteraka zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary ny atao hoe ota dia fandikana ny lalàna, fandikana ny sitrapon'Andriamanitra dia manao zay hafaly ny tenany amin'ny alalan'ny zava-betaveta sy ny zavatra maro isan-karazany sy ny tsy fanekena ny tenin'Andriamanitra kanefa araka ny fantatritsika ny mpisorona be tsy midikidi-poana ao amin'ny efitra masina indrindra fa misy ra afafy io dia ra zay alatsaka ra an-janak'omby arak'ireo nitenenindreo afafy amin'izay voaloto ary na dia ara-baky teny ary tamin'izany vanim-potoana zany dia mitondra fanadiovana tanteraka fa mitarika ny sain'ny olona raha ny ranon-janak'omby areo izy raha nosy lasy ny ranomby vavy ary ny laven'ny batro vavy afeno afafy amin'izay voaloto no manamasina hatramin'ny fanadiovana ny nofo maika fa ny rano Kristy mba inon'ny olona zany ny famonjena vitan'i Jesosy fa ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana iny no lalana hidirany ao amin'ny efitra masina indrindra zay hazavaina aty amin'ny bokin'ny Hébreux zay somary sarotra fa tsy raisitsika ara-baky teny fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia nanana tanteraka n'izay fanompoam-pivavahana zay fa tsy misy tsony mpisorona be olombelona fa Jesosy Kristy no mpisorona be an'ny olona zay manara-dia azy amin'izao vanim-potoana izao tsy aty amin'ny efitra masina ety an-tany intsony fa any an-danitra izy no manatanteraka an'io dia aty amin'ny Hébreux 9:7 Hébreux 9:7 ny andininy fahatelo amby roapolo ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahaenina amby roapolo koa dia tsy maintsy ny diovina tamin'ny reny ozy ny tandindro ny zavatra rehetra any an-danitra fa ny tenany zavatra any an-danitra kosa dia tamin'izay fanatitra tsara no ireny fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana entina ilazany ny tsy misy soa zany efitra masina ety an-tany ety zany zay tandindo ny tena fitoerana masina fa ho any an-danitra tokoa mba hiseho anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho atsika zay le mpisorona be niakatra any an-danitra izy miseho anatrehan'Andriamanitra misolotena atsika tsiraray avy manatanteraka zay asa fanavotana ary tsy niditra izy ozy mba hanatitra ny tenany matetika tahaka ny mpisorona be miditra ao amin'ny fitoerana masina isan-taona mitondra ny rany zavatra hafa fa raha izany dia tsy maintsy mijaly matetika izy ary zay nanaovana an'izao tontolo izao fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha tamin'izao andro faran'izao izy mba hanafaka ny ota tamin'ny nanateran'ny tenany zay ny asan'i Jesosy Kristy indray mandeha fotsiny dia vita satria mpisorona be teto amin'ity zao tontolo izao ty dia tsy maintsy mitondra fanatitra ondry, osy, omby fa Jesosy Kristy izy no zanak'ondry tsy misy kilema ny tenany loha no fanatitra naterina teo ambonin'ny hazo fijaliana zay lalana nafahaniditra tao amin'ny fitoerana masina indrindra ka rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia any amin'ny fanjakan'ny lanitra
ary tsy mila hoe maty matetika tahaka ny fanao ny mpisorona be tamin'izany vanim-potoana zany findray mandeha no nidirany tao dia zay no nahatonga antsika nyresaka hoe any an-danitra Jesosy amin'izao vanim-potoana zao amin'ny fitoerana masina indrindra any an-danitra izy araka ny teniny fa raha izany ozy de tsy maintsy nijaly matetika izy hatr'izay nanaovana an'izao tontolo zao fa ankehitriny de efa naseho indray mandeha tamin'izao andro faran'izao izy mba hanafaka ny ota tamin'ny nanateran'ny tenany de mitarainao izy rovina izy nivoaka tao amin'ny fataperany ity zao tontolo zao ity satria tsy janona elao izy fa voafetra ny vanim-potoana hijanona an'io fa tsika tsy mahafantatra na ny andro na ny fotoana hitsanganana eo kanefa ny tenin'Andriamanitra marina mandrakariva fa raha tany amin'ny testamenta taloha ny mpisorona be mivavaka de ny zanak'Israely ko mampahoro ny tenany ka raha manara-dian'i Jesosy Kristy tsika ao amin'ny fitoerana masina indrindra izy manatanteraka an'izay andro fanavotan'izay mandraka ankehitriny mandra-patonga ny fataperan'ity zao tontolo zao ity de tsy maintsy hitsangana tao izy tsy ho faty eo izy ary amin'izay vanim-potoana izay tapitra ny fanelanelana na ny zanak'olombelona amin'Andriamanitra fa ho avy ny fitsarana kanefa mandritra ny vanim-potoana mahao an'i Kristy tsy miandro fotsiny tsika ety amin'ity zao tontolo zao ity fa misy baiko omena tahaka ny zanak'Israely aoka ianareo ampahoro ny tenanareo midikan'ileo ho lalàna mandrakizay zay fa mipopivavahana ho tanterahana mandra-piala an'i Kristy ao amin'ny fitoerana masina indrindra ka ho avy izy hidina ety amin'ity zao tontolo zao ity zay marika ny fataperan'izao tontolo zao hitsara ny velona sy ny maty hanavaka ny ondry amin'ny osy ary amin'izay vanim-potoana izay de zao zay rehetra tsy mety mampahoro ny tenany ozy ho fongorana tsy amin'ny firenena zay ny any amin'ny testamenta taloha fa zay rehetra tsy mampahoro ny tenany kosa amin'ny androtsika zany hoe mifady anina de zao tena horingana de inona ny famipopivavahana tokony ho tanterahana rehefa diniana amin'izao andro faran'izao famipopivavahana fanavotana le andro fanavotana satria ao Jesosy rovino no tapitra rehefa tonga ty zao tontolo zao ty noho izany ho an'ny kristianina rehetra le antso natao vanim-potoana fandinihan-tena zao ary ny trompetra zay tsofin'Andriamanitra miseho amin'ny fomba rehetra amin'ny alalana ny fitoriana filazantsara miantso ny olona mba hiverina amin'Andriamanitra andinika ny soratra masina amantatra zay tian'Andriamanitra ampitaina kanefa ny trompetra tsofin'Andriamanitra de amin'ny alalan'ireo loza aretana zava-manahirana amin'izao vanim-potoana zao meloa tena fandrikanana rehetra ary reny avelan'Andriamanitra hitranga mba hatonga ny olona hiverina tanteraka aminy de vao miresaka an'izay fampahoritena zay ozy raha ny dika teny fototra de ny fifadikanina de sarotra be raha hoe tena manomboka zao ianao mara-piavin'ny Kristina amin'ny raha olanitra ny fadianina ara-baky teny tsy maharitra teloandro efatrandro ianao lasa dala ary tonga ny fahafatesana satria tsy misy olona hahataty an'izay fifadikanina zay hoe tena mandritry ny androm-piaina ny fadianina zava-panahy ny resahan'i Jesosy Kristy mba hatonga ny olona andinika tsara satria ny fomba nataony zanak'Israely raha miverina amin'ny Isaia 40:10 de saiky fombafomba ivelany zay tsy neken'Andriamanitra satria tena mifady amina ara-baky tena nge ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany fa tsy ohatran'izay ny toetrany zanak'Israely tany am-boalohany mba hatsapahantsika an'izay le hoe le fifadikanina zay tanterahantsika azontsika ve ny zavatra takian'Andriamanitra ao anatin'izay satria Kristy mbola ao amin'ny fitoerana masina zany hoe mbola tsy mitsangana izy ary raha mbola tsy mitsangana izy de tokony hampahoro ny tenantsika isika ary io no nahatonga antsika nyresaka hoe tena fitaka be vavange ny fitoriana filazantsara fa hoe efa maty Jesosy de efa voavonjy isika diso be zany fa ny zavatra marina de zao ny famonjena no efa vita de iny famonjena iny misy lalana soritan'Andriamanitra mba ho arahantsika ka raha mizotra amin'ny lalam-pamonjenitsika de ho vonjena ary le lalam-pamonjena
ararotina amin'ny vanim-potoana mbola mahatonga ny Kristy mitaraina amin'ny feo tsy azo tononona ao amin'ny fitoerana masina indrindra ary ny lalam-pamonjena izay ao apetraka ao an'ny olona tafavoaka ao amin'ny tany Egipta mampahoro ny tenany mandra-pitsangany ny mpisorona be izay andraisan'ny famonjena rehefa avy eo ary io no mahadiso hevitra ny olona hoe efa mpandresitsika satria efa nitsangana Jesosy tena nitsangana izy nitsangana marina Jesosy Kristy nandresy ny fahafatesana izy fa tsika tsy mbola mandresy fa toro antsika ny lalan'ny fandresena ka raha mizotra amin'izay lalan'ny fandresena izay tsika de handresy nomena antsika ny fitaovana rehetra mba handresena ety amin'ity zao tontolo zao ty ary zay ny mahadiso hevitra ny olona hoe tena tsy ilaina intsony tokony faly efa voavonjy efa mpandresy de ohatran'ny olona makany analy io ary fomba fitenitsika no milaza aza misioka raha mbola tsy tafavoaka ny ala fa rehefa jerevana alabe no andalovantsika ty amin'ity zao tontolo zao ty tsy mbola tafavoakytsika fa tsy maintsy manaiky ny fitantanan'Andriamanitra mba hatonga atsika ho tafavoaka amin'izay alabe zay amin'ny alalan'ny inona de amin'ny alalan'ny fifadikanana fampahoritena kanefa ny zanak'Israely taty amin'ny Isaia 9:20 natonga antsika nitresaka hoe rehefa jerevana zay fampahoritena zay zavatra telo farafakeliny ny takian'Andriamanitra ao anatin'izay fampahoritena zay de ny fifadikanana mira fivavahana marina mira fiverenana amin'ny sabata kanefa raha tsy hoe mivavaka amin'ny andro sabotsy fotsiny ianao na amin'ny andro fafito fa manadiady tsara satria misy mivavaka amin'ny andro fafito mivavaka amin'ny andro sabata ivelambelany fa ny fomba ataony ao anatin'ny fivavahana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ary ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany de azo lazaina na iza na izy itoroa filazantsara taty amin'ny testamenta taloha ny fivavahany zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany tsy andro hafa ny andro fafito fa le andro fafito tsy nakasitrahan'Andriamanitra de zay le trompetra tsofina ny trompetra tsofina filazana ny fahadisoana ary fanambarana ny fahotana ho an'iza ho an'ny taranaka Jakoba ho an'le olom-boafidy no ilazana zany rehetrarehetra zany mba hatonga azy iverina ho amin'ny fahamarinana ary tsy fanamelohana ozy ny lazay ny fampianarana nentsika teto fa tena mba hampibaribary amin'ny olona satria tsy fantany fa diso le zavatra ataony de tsy maintsy ahariarin'Andriamanitra hoe tena lalana tsisy ange zao izoranareo zao hoe fa Andriamanitra tsy miteny ka hanameloka ny olona hoe lalana tsisy mizoranareo ka de zao ho aringako nareo fa manoro lalana andray Andriamanitra aty ny lalana de inona ny lalana fifadikanana zay mira fivavahana marina zay mira fidirana ao anatin'ny sabata zay tsy iverenantsika tsony fa ty taona 2024 ity na nindrina mafy izany Paska ny andro fafito zao ndray andro fanavotana de ao anatin'izay andro fanavotana zay raha jerevana ny Isaia 9:20 de ohatrany hoe Andriamanitra te hiteny amintsika mampahoriny tenanareo lalàna mandrakizay zany mba hanavotana anareo ho afaka amin'ny fahotana roa rehetra de tsy maintsy ambara le fahotana inona ny tokony alana de rehefa nandinika tsika ny Isaia 9:20 fietsika ivelany na tonga ny zanak'Israely satria nahomby tokoa nge ny fifadikanana tamin'izany vanim-potoana zany zay iverenantsika kely hazavaina amin'ny manaraka mba ho tsapantsika hoe ahoana moa fomba fiaina ao anatin'izany fifadiana mandra-piavin'i Kristy zany ahoana ny tokony ho fiaina amin'izany tena fivavahana marina tena ankasitrahan'Andriamanitra zany ahoana ny fomba fiaina amin'izany fitandremana ny sabata zay didy faefatra napetrak'Andriamanitra zay nolazain'ny molotro tsy misy ovako izy ary ny fahamarinako tsy avadiko Andriamanitra tsy mba miroroten'izay androany de tia ny marina de rahampitso de tsy izy indrainy fa ity indray ny marina fa Andriamanitra rehefa niteny indray mandeha tsy mba mandainga izy marina tsy mety diso izy ka raha zay ny lalàna napetra tokony ho arahan'ny olona rehetra zay manaradian'i Jesosy finona tokoa moa ny zavatra mitranga tamin'izany vanim-potoana zany fivadikanana
zay ampatsirofontsika kely ndraika mba manaraka mba fahatsika miaina ao anatin'izay andro fanavotana amin'izao andro faran'izao mba hatonga atsika ho voadio afaka ny fahotantsika ka tsy ho verimaina ny fiankofan'i Jesosy eo amin'ny efitra masina indrindra any an-danitra ka raha hitsangana izy dia mba hadio afaka ny fahotantsika isika ary ho avotana amin'izay vanim-potoana izay any vao misy orakoram-pifaliana tahaka ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany vao mivoaka ao amin'ny efitra masina indrindra mipisorona be orakoraka ny zanak'Israely satria namindra fo Andriamanitra tsy nandringan'Andriamanitra hitrango izany any am-parany hitsangana ao amin'ny efitra masina indrindra Jesosy hitsangana ny maty ho levoniny ty zao tontolo zao ty na ny tsara na ny ratsy fa ny zavatra hitranga dia zao orakoram-pifaliana ho an'izay nampahoriny tenany fa hitomany azy ny firenena rehetra ambony tany izay ny bokin'ny Apokalipsy mijery ilay nolefony amin'izay vanim-potoana izay satria tsy nanaiky ny famonjena zay nataon'i Kristy tsy nanaiky le fanoloran-tenany mbola nitoloko eo amin'ny efitra masina indrindra tsy nanaiky nampahoriny tenany ka tamin'izany vanim-potoana izany jerevantsika ny tantara fa resahana amin'ny ankapobeny na tonga ny Jehova na niraka ny Isaia ampafantatra ny fahadisoan'ny olona lasa fomba mpivavahana ivelany Isaia 7:10 lasa fifadekana ivelany no hitan'i Jehova lasa fitandremana ny sabata ivelambelany fa raha ny fijery azy ozy eo amin'ny 2:2 endre zaho mbola tadiaviny any isan'andro izy ary ny alalany lalako no sitrany tahaka ny firenena efa nanao ny marina ankolaka ny tenenan'i Jehova raha ny fijery azy ivelany ohatrany manao ny marina kanefa diso izy ka tsy nafoy ny fitsipik'Andriamanitra ny fanontaniany amiko ny fitsipiky ny famarina sy aniriny ny havian'Andriamanitra izy moa kristianina tsy maniry ny havian'i Jesosy Kristy araka ny tenintsika hoe mahafaly ve ny havian'Andriamanitra loza amina tamboka izy zany rehefa tsy hiverina amin'ny famarina antsika hitomantsika ary mahadrak'izay le fitomanina noho izany tsisy lalana koatra ny fiverenana amin'Andriamanitra zany hoe ao anatin'izay dia azavainy ery amin'ny 1:7 tsy hiverenantsika fotsiny fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra le fifadiana izay nankasitrahany ary ry amin'ny 1:5 moa no fifadiana toy izany va ozy no ankasitrahako dia andro ampahorin'ny olona tena ny ampiondrika ny lohany tahaka ny zozoro sy ny amelatra lamba fisaonana rahan-davenina ao fandriana moa izany va nataonareo hoe fifadiana sy andro ankasitrahan'i Jehova satria tamin'izany vanim-potoana izany tokoa rehefa tena miditra amin'ny fifadikanina ny olona tsy hoe nanapa-kevitra hiditra fotsiny amin'ny fifadikanina raha ny tantaran'ny soratra masina fa matoa misy antso amin'ny fifadikanina dia misy loza na efa miatra le loza dia misy afatr'Andriamanitra tonga manoloana ny loza izay efa miatra amin'le olona mba hiantsoana an'le olona hibebaka mba mpitsarina ny loza miatra aminy tsy mbola tonga ny vatam-piarana zao tontolo zao na Andriamanitra manambara loza zay ho atony ho an'ny olona kanefa zay loza efa hiatra zay vokatry ny otan'ny olona tafapaka eo anatrehan'Andriamanitra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra ataon'ny olona zay ny zavatra mitranga ao anatin'ny fifadikanina ary zay no manosika ny olona hifadianina dia rehefa mifadianina ny olona tamin'izany vanim-potoana izany dia mampahoriny tena amin'ny tokoa tsy misasa mitafy lamba malailay ozy ny filazan'ny soratra masina miosondavenina ary zay dia fihetsika voajanahary mitranga amin'ny olona zay tandinto-mondoza manosika azy ho amin'ny fifadikanina raha izay ny tsapantsika hoe ny fifadikanina ankasitrahan'Andriamanitra tsy fifadikanina tendrena akory fa fifadikanina asesiky ny fatahorana no ny loza mitranga sy ny fahatserovan-tena hoe vokatry ny nataoko ange dia tia ny loza mananotanina miandray dia manjary tsy mahina-kanina tsy fitiny zay ny fifadiana ankasitrahan'Andriamanitra
de tena ohatran'izay mihitsy ny fiainan'ny zanak'Israely tany am-piandohany. Tena nampahorony tenana izy, nangovotra sy natahotra izy noho ny loza, nandray fanapahan-kevitra izy, nifona tamin'i Jehova, nanapa-kevitra ny ala tamin'ny ratsy, niverina tamin'Andriamanitra, ary vokatra izay rehetrarehetray nitsahatra ny loza. Zay ny tena fifadikanana. Tena izy fa saingy tateo arina hitan'ny zanak'Israely fa nahomby zany de ny zavatra mitranga de ty tsy niala tamin'ny faharatsiana izy, fa izy tsy mihinan-kanina ara-baky tena, ary nieritreritra fa rehefa tsy mihinan-kanina ara-baky tena amindra fo amin'ny Andriamanitra. Tsy niala tamin'ny otana izy, fa izy nioson-davenina, kanefa ny fontsy ny fanahiny tsy niverina tamin'Andriamanitra, ary Andriamanitra nefa tsy mijery ny zavatra ivelany. Hoe nampahorony tenanao ianao, tsy nihinan-kanina ianao, tsy nisotro rano ianao, tena nitoetra, nioson-davenina ianao, tsy mijery an'izany intsony Andriamanitra, fa milaza zava-panahy zay rehetrarehetra zay hoe mifanaraka amin'ilay toe-panahin'le olona ve ny fivavahana sy le fomba ataony. Zay ny jerevan'Andriamanitra, ka na hifady anina azy le olona tsy mahazo valom-bavaka eo anatreny. Zay ny Isaia 7:20. Ary io le tenenin'i Jehova hanaova ny antso hitsofa amin'ny trompetra mba hiverenany olona fa andro fanavotana zao, mba tonga ny olona ampahoro-tena, mba tsy hanao le fomba fanaon'ny zanak'Israely hoe fiaitsika ivelany no atao, mba mody mivavaka ny am-piangonana nefa ny fiainana ratsy, mba mody mitandrina ny sabata nefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, mba mifady anina, tena tsy mihinan-kanina ara-baky tena, tsy misotro rano nefa tsy miova ny fomba fanao. Tsy ankasitran'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany, fa ny ahatserovan'ny olona tena misy loza mitataonge ombony lohaka, ary nivokatra ny tahotra hoe sao de maty ao anatin'ny tsy fiverenana amin'Andriamanitra de mitaraina amin'Andriamanitra, mamindrafo amiko tompo, mandra-pahatonga ny fahazahoana antoka tanteraka mihitsy fa namindra fo Andriamanitra. Zay ianao vo afaka mifaly amin'izay vanim-potoan'izay. Zany akory tsy midika hoe ao anatin'ny alahelo mandrakarivotsika mandra-piavin'i Kristy, fa misy apahany fifaliana tovozosika ao anatin'ny famelan-keloka raisina avy amin'ny rahan'i Jesosy ety amin'ity zao tontolo zao ty, fa tsy mitsahatra zay, fa tokony ho fiainanao sika ny fifadikana mandra-pahafatitsika, mandra-pahatonga ny Kristy eny amin'ny rahany lanitra. Ary zany zavatra zany notakian'Andriamanitra ho amin'ny olona rehefa fehezina ny zavatra rehetra amin'izao andro faran'izao. Tena ao anatin'ny andro fanavotana tokoa ve tsika, mba fantaritsika ve ny fahoriam-panahy mianjady amin'i Jesosy, ka raha mivavaka tsika tena mifotsika marina ve, tena mampahoro ny tenatsika ve tsika, mangovotra sy matahotra ve tsika ny loza zay mitranga, ary loza zay tondra fandringanana mandrak'izay ho atsika, tena mibebaka marina ve tsika, vonona hiverina amin'ny famarinana ny tenin'Andriamanitra ve tsika, sa mbola hiziriziry mandrakariva amin'ny foto-kevi-diso tsy mifanaraka amin'ny soratra masina, ohatrany manahirana ny mamerimberina ny hafatra. Indraindray eritreretin'ny olona hoe doktrine-mpiangonana no entina ao anatin'ny fampaherezana tahak'izao. Tsika tsy manazava doktrine-mpiangonana zany, no tsy fatakaran'ny olona ny atao hoe doktrine no mahatonga an'izany. Raha vao miresaka hoe doktrine ity zao tontolo zao ty, de ny fieritreretan'izao tontolo zao de hoe fotom-pampianarana mampiavaka amin'ny fiangonana ray amin'ny fiangonana anankiray, diso zay fanazavana zay avy amin'ny teny grika hoe didaskalia. Inona natao hoe didaskalia? Doktrine. Inona natao hoe doktrine? Fampianarana tsy misy klema. Ka ny atao hoe doktrine de hoe fiverenana amin'ny fampianarana tsy misy klema, de ny tenin'Andriamanitra zay tsy miova ao anatin'ity baiboly ity. Ary zay tenin'Andriamanitra tsy miova zay no ambara amintsika, satria tian'Andriamanitra ho tonga ny fibebahantsika andro faran'izao, mba tsy hatonga ho voafitaka ka anenina, fa tonga tsika tena ampahoro ny tenatsika, hitaintaina mandrakariva tompo, mba isan'izay ho vonjena avy ampio a ny am'izao toetrako zao, meo hery a mba fako miditra amin'izany tena fivavahana marina zany, amin'izany tena fifadikanana marina zany,
amin'izany tena fitandremana ny sabata marina zany mba tonga fahatezeranao iona ka tsy anjoa fa ny zanak'Israely nefa da tena Isaia 7:15 tsy tongatonga ho azy ange ny tenin'Andriamanitra fantany fa naomby ny fifadikanina kanefa niaraka tamin'ny toe-panavonina iova tamin'izany vanim-potoana zany de tsy nisy loza nandringana ny zanak'Israely ary zay no natonga mpisorona be tafavoaka velona foana tao amin'ny efitra masina indrindra tamin'izany vanim-potoana zany fa taty aoriana nataony am-pahazarana le izy le fomba ivelany tena nitanterahana tafilamba malailay tafilamba fisaonana tena mijoretra eny am-pandehanana tena tsy mihinan-kanina tsy misotro rano mihosin-davenina atao hita ety ivelany avy ny tenenan'i Jesosy Kristy tamin'ny fariseo azam-botaka amin'ny fariseo sy mpiatsara velatsy ka raha mifady aminareo izy de ka ho amin'ny manginginy de za manao takany fanao zay mampisotosoto ny tavany ho hitan'ny olona zany ny fifadikanina diso atao fantatry ny olona hoe zany fahadianina fa ny fifadikanina tena izy fifadikanina tena izy ianao sy Andriamanitra rery any voaripana ao anatinao ary ho jerevantsika zay rehetrarehetra zay tsy valapatra lava tahaka nanazavantsika ny fifadikanina teo aloha fa fampatsiarovana sy fanampiana ny famarinana tokony iainantsika amin'izao andro faran'izao fa ny marina ara-tsoratra masina ao anatin'ny andro fanavotan'Andriamanitra tsika amin'izao andro faran'izao mandra-pitsangany Kristy eo amin'ny raha aman-lanitra ka andravana an'ity zao tontolo zao ty fa firy amin'ny fiangonana amin'izao vanim-potoana zao mba misaintsaina an'izay Kristy mpisorona be mitaraina amin'ny fiatsiazy-tononona amin'ny efitra masina indrindra firy ao anatin'ny fiangonana mampiantso fifadikanina ampahorin'ny olona ny tenany ka le toe-panany tena zava-dehibe fa tsy ny fiatsika ivelany fa zany mandrasan'Andriamanitra amintsika fa rehefa tena tafaverina amin'izay toe-pana takian'Andriamanitra izay tsika de hitatsika fa fahasoavana lehibe no raisiny ary fahazahoana antoka fa rehefa tonga izay andro zay ho avotantsika rehetra voninahitro an'Andriamanitra rery any vavakitsika misaotranao Jehovah-Andriamanitra ray eo no fialanao nenina isan'andro san'andro indrindra ho anay kristianina mba hiverina andinika ny teninao sy andeha amin'ny toe-panahy takianao tokoa manoloana ny fampampiovana izay tokony ho tanterahana amin'izao andro faran'izao fantatray ny kehitriny fa amin'ny efitra masina indrindra Jesosy fantatray ny famarina ny teninao ao anatin'ny fivavahana ny andro fanavotana fantatray koa ny teninao sy ny baiko omenao tokony hampahoro ny tenanay izahay de ny fanahinao masina anao ka hiasa tompoaty anatinay anokatra ny saina mampanahinay mba hikatsahanay anao amin'ny fonay rehetra mba hiverenanay aminao amin'ny fonay rehetra mba tonga anay hampahoro ny tenanay ka ho ankasitrahanao sy hoenonao mivavaka sandratra mba ndraisanay ny fahasoavana fa aminao leny misaotra indrindra ray amin'ny anarana Jesosy amen de manao ny fahasoavana sy ny fiadanany tompo ho amintsika mandraka rehefa